salamo fa 450 ka ny andininy fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitro, hihira firam-baovao anao aho amin'ny valitorofolo no mankalazako anao. Izany tenin'ny soratra masina izany no hiara-bana anao amin'ity androany ity. Ary amin'ny fomba manokana no hiara-bana anao satria no asoavin'Andriamanitra sy nomeny ny fitahiny tratra izao fotoana izao. Mba azontsika an-tsaina ve fa mahatratra 2 isaky ny 3 sekondra, izany hoe isaky ny 2 sekondra sy tapany dia misy olona maty eto amin'ity tany ity. Fa izaso ianao matoa velonaina dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra ireriady. Ka dia isaoran'Andriamanitra nanometsika izany fahasoavana izany velonaina. Ka dia miarabanao amin'ny fomba manokana amin'ity androany ity. Ary tsy mitsahatra ny manonona ny fiadanan'ny Tompo ao an-tokantranontsika ao. Dia tafaraka indray isika hiderin'Andriamanitra, hanome voninahitra azy ary hanandratra ny anarany. Ka amin'ity androany ity dia hiaraka amin'ny chorale miradi isika. Izy ireo indray no hanandratra amin'ny voninahitr'Andriamanitra ary hiaraka amintsika, iray fo amintsika hidera azy mandritra ny fotoana arahantsika eto. Dia mankatoerana ary mahazo fifaliana eo ampiarahantsika mitera izany Andriamantsika izany miaraka amin'ny chorale miradi. Tahoary. Fahana
sorantsika andriamanitra satria afaka nidera sika nakaraha tamin'ny korala miradi tamin'izay tapany voalohany zay aloha niderina amin'ny tapany faharoa dia andeha andray ny tenin'andriamanitra fo isika zay voasoratra amin'ny salamo fahateroamby efapolo andiny voalohany ny faharoa ary ny fahefatra zay novakitsika salamo fahateroamby efapolo andiny voalohany faharoa ary fahefatra mivaky toy izao ny anaran'i jesosy fa ankehitriny ry jakôba izao no lazain'i jehova izay nahary anao sady namorona anao ry israely io aja matahotra ianao fa efa nahavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ay ianao zany no andiny voalohany amin'ny salamo fahateroamby efapolo teny izay nomen'andriamanitra ny zanak'israely ny firenena israely ny firenena israely koa manko dia firenena izay noforonon'andriamanitra tamin'ireo firenena marobe noforonony mba haneo azy ho olony ary ho vavolombelony mihitsy amin'ny taranak'olombelona rehetra tena nasain'andriamanitra anandratra ny voninahiny zany firenena zany eo amin'ny andiny fafito amin'ity salamo fahateroamby efapolo ty dia hoy zay izay rehetra natsoina amin'ny anarako sady no ariako ho voninahitro dia izay noforoniko sy nataoko zany ny firenena israely nataon'andriamanitra ho voninahiny mihitsy sangendrisy fa tsy nahomby tamin'izany toerana zay nyfitianana zany ny zanak'israely niala tamin'andriamanitra naniasy kanefa andriamanitra eto amin'ity salamo fahateroamby efapolo ty dia mbola mampahery indray ny firenena israely fa nantsony izy efa niantso ny anaranao ay ianao tena an'andriamanitra nantsony tamin'ny anarany mihitsy ny zanak'israely dia niteneny hoe ay ianao ary izany mihitsy ny tian'andriamanitra atao na maniasy ary izy io dia tian'andriamanitra mpaherezana fa natsono solotenany natsono vavolombelony amin'ny taranak'olombelona rehetra izany ange ny toetra n'io andriamanitra zay topotsika io izany ny toetra n'io andriamanitra zay asandratsika io nyvoninany sy deraitsika io na inany nataotsika na ny zanak'israely zany tamin'ny tantaralasa na itsika zanak'andriamanitra amin'ny fotoana zao dia zao tsy fony isika na maniasy azy na tsy mahomby azy sika dia tiny ary zany no tokony hidirantsika azy tena tian'andriamanitra ho solotenany sika dia antsondray ay ianao fa niantso anao tamin'ny anaranao any izany ny fitiavan'andriamanitra atsika tokony hidirantsika azy ary lazaiko anao fa ny fitiavan'andriamanitra dia lavitra mihoatra lavitra noho ny fahatezerin'andriamanitra raha tsapanao fa tianao andriamanitra tadidio fa mihoatra lavitra noho ny fahatezerinanao noho ny tsy fahombiazanao na noho fianasiavanao ny fitiavany anao ko andeha hiderasika ao amin'ny salamo telopolo zafady dia misy an'izao teny izao mihitsy eo amin'ny andinin'ny fahefatra mankalazany jehova ry olo masina ka miderana anara-ny masina fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany nefa mandritry ny andro iainana dia mandritry ny andro iainana kosa ny fankasitrahany izany mihitsy ny toetran'andriamanitra tiatsika andriamanitra ary asiana mankalaza azy tsika satria ny fitiavany atsika ny fankasitrahany atsika dia mihoatra lavitra no fahatezerany amin'tika ndray mpimaso fotsy ny fahatezerany ary izao mihitsy lazainy raha mihitany rano ianao dia ombanao ary raha mihitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may ary dia tsy rehetra aminao ny lelafo na dia sahirana azy zasy ianao raha dia sahirana azy ny zanak'israely tamin'izany fotoana zany dia izao manana antoka fa miaraka amin'ny andriamanitra na manana fahasahirana na tena tsy azo eritreretina azy ianao mety zaka ny sain'olombelona mihitsy dia manana toky fa miaraka aminao andriamanitra ary amonjy anao sy hampandresy anao izy andriamanitra tsy mampanantena hoe eo ny eo dia isy ny fanafahana fa zao kosa no azo antoka amin'ity teny fikasan'andriamanitra ty hoe manafaka izy dia zao manome fampiononana izy mampitono ny fanaintainana izy ary indrindraindrindra tsy maintsy andresy ianao ny fanafana ao ariana tsy maintsy azonao zany tsy maintsy mandresy ianao noho izany dia andao hideran'andriamanitra andeha ame voninahitra azy ny zanak'israely dia tena namaky afo namaky rano ary tena nandresy tamin'izany tadiditsika ny tantaran'izany izy namaky an-dranomasina mena nandresy ary ao amin'ny
salamy fahinam-biampolo dia zao mihitsy ny tenen'ny zanaka izay nataony hira mihitsy. Salamy fahinam-biampolo, salamy fahinam-biampolo ka ny andininy faharoambin'ny folo dia ozy izy efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izay, fa nitondranay nivoaka ho amin'ny fitahina mahaketraka mahatretrika ianao. Tena ataon'Andriamanitra mihitsy izay fomba rehetra afahantsika miala amin'ny zava-tsatroka dia andao hidera azy, andao amin'ny voninahitra azy. Ry havana, tadidio fa tena tiantsika Andriamanitra ka na tsy naomby asika tamin'ny lasa raha manaiky handray sy araka amin'ilay handray ny famonjena tolony dia zao mpandraisa isika ary tsy maintsy andraisa isika koa andeha hiterin'Andriamanitra, andeha amin'ny voninahitra azy ary andeha hatoky azy. Ny rano sy ny hafa misoratra masina dia mpanadio ka na ohatra ary tsika mamaky ny rano sy ny hafa, zany hoe ohatra ny avelin'Andriamanitra andeha amin'ny zava-tsara tadidio fa fanadiovan'Andriamanitra atsika izany ka tokony ahafaly atsika sy tokony hatonga atsika obiterin'Andriamanitra. Tiako raha mba handray fanapa-kevitra ianao androany fa tena tianao Andriamanitra ka dia horaisinao ampony fiderana azy manomboka androany satria andresa ianao miaraka aminy. Amen. Andehandray arsika andray ny tarika miradia, ny chorale miradia hiaraka amintsika amin'izao tapany faharoa amin'ny fiderana azy. Tawary. Hallelujah.
Sina tokoila Jehova Rai, izay mamelantsika mba ho tafaray. Feno fahendrena mamela ratsy toa avelany, isika rehetra ifanasoa. Mahasina tokoila Jehova Rai, izay mamelantsika mba ho tafaray. Feno fahendrena mamela ratsy toa avelany, isika rehetra ifanasoa. Ka isika izay mandray fahasoavana nomeny, dia tsony hanamara ny famonjeheny. Fiangonana manaiky mba irahiny, satria mankamamy ny amasina ny fanahiny. Ka isika izay mandray fahasoavana nomeny, dia tsony hanambara ny famonjeheny. Fiangonana manaiky mba irahiny, satria mankamamy ny amasina ny fanahiny. Sambatsambatra ny vohitoerany tsy to, mianokanoka faliana tsy mba kiriko. Ka samiare isika mba ho tena fo iray, ankomasina isika fa masinany iray. Sambatsambatra ny vohitoerany tsy to, mianokanoka faliana tsy mba kiriko. Ka samiare isika mba ho tena fo iray, ankomasina isika fa masinany iray. Mahasina tokoila Jehova Rai, izay mamelantsika mba ho tafaray. Feno fahendrena mamela ratsy toa avelany, isika rehetra ifanasoa.
Yeah.
sorantsika andriamanitra fa tanteraka indray ny androany ary afaka niteransika niaraka tamin'ny korala miraty metsika fisaorana mandrakariva ary dia raitsika mandrakariva ny anarany no fahasiavany amintsika rehetra saorana ihany koa ny korala mirady satria rehefa nantsony izy ireo dia tena nandatena nanana fanolorantena tena isaorana azy zany tsy morana eny manao ny fandaharany fa tena mila fanolorantena mila fitiavana iderin'andriamanitra mihitsy ary nananan'ireo korala ireo zany ka dia isaorana be dibe azy ireo ary hotahin'andriamanitra n'izy ireo ho tehiriziny amin'izao fiderana azy zao ary ihirako am'rahamasina fitaratra rehefa ho avy Jesosy amin'irao ny lanitra dia isaraka indray ritsika raha-metraka amin'ny veloma aminao kanefa alohan'ny isa rahantsika dia izao indray ny tenin'ny soratra masina izay omenantsika etsika mamakivaky ny herinandro izay hiditra tsy hoela eo amin'ny fiainantsika ao amin'ny Jeremia 9:20 ka ny 7:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Jeremia 9:20 7:10 anaran'i Jesosy ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra zany ny teny omenanao indray amin'ity androany ity Jesosy Andriamanitra mihitsy mametoky fa ho hitanao izy raha katsahanao amin'ny fonao manontolo rehefa hitady azy ianao mandeha dia katsao amin'ny fo manontolo Andriamanitra fa ho hitanao ary ho hitanao ny fahasoavana sy ny fitahina ny fifaliana zay miaraka amin'izay fahitanao azy zay mandritry ny enemana dia ho feny fifaliana indray ianao raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany toy izao hiaraka isika hidera azy eto indray hitombo avroeny ny fideranao satria nahita ny Jehovah ianao rehefa nikajaka azy marina dao ary zatsy izy samy hotain'Andriamanitra dia raha sitrapony tompo amin'ny herin'ny androany toy izao tafaraka eto indray isika hidera ny tompontsika veloma tompoko